amin'ny fofeny fankasitrana no iarabanantsika menakavy manaraka nyity fandarana itya naiza toerana misy anao am'izao fotoana zao ninina ihany koa ny zavatra atreanao a mety miatrika ady ianao a mety miatrika fahasoavana be anao am'izao fotoana zao tsy fantatro zavatra atreanao a ny firarinay de zao andriamanitra ny ombanao mandrakariva ary iaraka aminao hatrany a ary ampandresy anao a manoloana ny zavatra zay atreanao raha marary ianao de tonononay amin'ny anaran'i Jesosy a amin'ny fotoana anaranao an'ity fandaran'ity dia isy famangin'Andriamanitra manokana famangin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavany famangin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famondram-pony ho ataon'Andriamanitra aminao zany amin'ny fotoana zay anaranao an'ity fandaran'ity a dia andray fanasitranana ianao a andray fanafahana atsapa fiovana ary ho tahiriziny tompatra amin'ny farany pasteur Alvarez miarabana manokana Tremar Vonitovinarivo pasteur miarabana pasteur ya miarabany pasteur Alvarez tafaradalana eto amin'ity fahitalavitra sonjapeo ity bokony levitika sy toko fa fito ambin'ny folo tsika ary mamitipitona ny toko fahenina ambin'ny folo ihany koa zany hoe araka nefa ny fanarahana dia verina matetikety ny hoe ianaratsika ny baiboly iray manontolo raha vao mianatra ny bokony levitika zany tsika dia mbio-tsaina avy hatrany akamarotsika dia mieritreritra hoe bokony lalàna sy ny fisoronana kanefa dia tsy diso zay teninao zay fa ato ihany koa no sary maneho ny tena filazantsara velona zay resantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao koa manasanao zay tompoko a mba hanananjarany amin'izany filazantsara lehibe zany a amin'ity andro an'ity mba manokoana fotoana na menitra vitsivitsy monja mba ahafahanao mandre ny afatra Andriamanitra de ivavaka atsika am'izao fotoana zao raha io zava-dehibe ao anay tokoa ny mianatra ny teninao satria ahafahanay mahafantatra ny sitraponao ahafahanay manaradianao araka ny teninao milaza manao hoe niondroko ny mihaino feo ary izy manaraka amin'ny alalan'ny fiainonay fianaranay famakinay ny teninao am'izao fotoana zao dia mihaino feonao zay ary dia vonina ny anaraka anao a vonina ny akatoanao zay tompo aoka hitombo ny feonay ao anatin'izao fianarana zao aoka iamatanjaka ny ara-pananay aoka tsy avelanao tafandromandry izay fa dia anana fifandraisana mandrakariva aminao hatrany hatrany misaotra Jesosy eo misaotra fanay masonao amen ndavara tompoko a vakiko aloha zany ny toko fahafito ambin'ny folo a hatravolokatra amin'ny farany dia hovidintsika ny toko fahenina ambin'ny folo a momba ny andro fanavotana lohateny dia hoe toko fahafito ambin'ny folo zany ny amin'ny aminona amin'ny biby atao fanatitra sy ny amin'ny mifady raha ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny Arona sy ny zanany ary ny zanak'Israely rehetra hoe izao no nandidiny Jehovah na izy amin'ny zanak'Israely taranak'Israely no mamono omby na zanak'ondry na osona na eo atoby na ny ivelan'ny toby ka tsy mitondra azy eo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana anaterana azy ho fanatitra ho an'i Jehovah eo anolohan'ny tabernakeliny Jehovah dia homeloka noho ny rana latsany izany olona zany ka ho fongorona tsy ho amin'ny firenena izy mba hoentiny zanak'Israely ho an'i Jehovah eo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana ho ampisorona ny zavatra vonono ho fanatitra izay famonono tany antsaha dia ateriny ho fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah izany andiny fahenina ary ny mpisorona nompony ra amin'ny altaran'i Jehovah eo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana ka andoro ny saboran'ny fofona ho antrakasitrahana ho an'i Jehovah ary tsy ateriny intsony ny fanatiny ho an'ny Seirima zay nijangajangany ho lalàna mandrakizay hatra amin'ny taranaka farany mandimby izany ary lazao aminy hoe na iza amin'ny zanak'Israely na mivahiny eo aminareo no manatitra fanatitra dorana na fanatitra hafalatsatra ka tsy mitondra azy eo alohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana nanatitra azy ho an'i Jehovah dia ho fongorana tsy ho amin'ny firenena ary na iza amin'ny taranak'Israely na mivahiny eo aminareo no mihinan-dra ny tavako dia hanandrina ny olona zay mihinan-dra ka ho fongorana tsy ho amin'ny firenena izy fa ny hainy nofo dia ho amin'ny ra ary nomeko anareo zany hatao ambonin'ny altara anaovana fanavotana ho an'ny ainareo fa ny rano manao fanavotana satria aina izany koa izany no nilazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza misy mihinan-dra na ianareo na ny vahiny eo aminareo la izy amin'ny zanak'Israely na mivahiny eo aminy no miazaka mahazo biby na vorona zay fihinana dia ahidiny amin'ny tany ny rany ka ho totofany fa ny ainy nofo rehetra dia ny rano ainy koa izany no ilazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza mihinana ny rano nofo
fa ny rany no hainy nofo rehetra ka izay rehetra mihinana azy dia aringana ary ny olona rehetra na tompo-tany na vahiny izay mihinana izay mato azy na izay voaviraviram-biby dia anasa fitafiana sy andro amin'ny rano ary aloto mandra-paharivany andro izy vao adio fa raha tsy manasa fitafiny sy mandro izy dia omeloka pasteur raha hofitina pasteur ny toko fahinambe folo dia nyresaky tsika maly ny amin'ny azo lazaina hoe fitantanana ny fiangonana fitantanana arabola ny fiangonana izany ny hevitry ny soratra masina raha ny Levitikos toko fahinambe folo dia hoe tahaka an'izany no nafaty any zanaky Arona napatsaivin'Andriamanitra hoe nafaty any zanaky Arona roa lahy dia vokatra izay tsy rambona vokatra izay atao hoe abus na hoe fanapara-pahefana tamin'ny zavatra efa nandraran'ny tompo ka amin'izao fotoana izao misy mpitondra fiangonana izay tahin'Andriamanitra amin'ny lafin'ny arabola dia mampatsiahy ny tompo hoe isika mpitondra fivavahana amin'izao fotoana izao dia tsy avelan'Andriamanitra iliba na anankokarena amin'ny vola izay miditra amin'ny fiangonana fitahin'Andriamanitra izay nomenan'ny fiangonana satria tsy rariny kosa pasteur raha ohatra ka hoe misy fiangonana ray ohatra hoe misy vola zany nomen'ny olona anaovana fanatitra sy ampafolo-karena dia le fiangonana tsy manana trano kanefa dia ianao pasteur manana trano efatra dimy vilay étage any ambady any nefa na ny fiangonana na ny trano ivavana raha tsy misy na sonorisation raha tsy misy na n'le trano anatin'ny fiangonana raha dia hitanao hoe zavatra efa tota zavatra efa tranainy be tsisy fanavaozana tsisy fiarakarana tsisy fanatsarana nefa ny vola mba misy ihany ao anatin'le fiangonana fa hoan'le pasteur samrery le vola kanefa dia tsy mifandanja izany raha oharina amin'le fiainan'le pasteur le zavatra misy ao anatin'ny fiangonana ka izany no ampitandreman'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hoe ny vola izay tahin'Andriamanitra dia tsy natao anangonan-karena tsy natao ilibana fa natao ampandianana ny asan'Andriamanitra pasteur raha fitipitinina dia zay no azo lazaina hoe eo any ko pasteur le hoe ny mpitoro filazantsara dia mivelona amin'ny filazantsara natao hivelomana azy tokoa moa ny pasteur sy ny mpanompon'Andriamanitra no isakafo sy velona sy ampianatra ny zanany raha tsy amin'ny alalan'ny volam-piangonana ko na dia men'Andriamanitra fahefana ampiana-janaka isakafo amin'ny alalan'ny volam-piangonana aza ny mpanompon'Andriamanitra dia zao tsy azo atao kosa ny manararoatra n'izany fahefana ny men'Andriamanitra izany fa tsy maintsy mandanjalanja isika ny amin'ny ampiasana ny vola tsy atsika rery vola io fa entina anatsarana ny asa fitorinan'ny filazantsara pasteur hiditra amin'ny toko fafito ambe folosika tsy voaresaka maly moa zany ny momba n'ilay azazela moa zany dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra rehefa mivakina ny ato amin'ny toko fahina ambe folo dia hoe misy ondry anakiroa atao fanatitra osy anakiroa ny osy anankiray dia fanavotana ny fiangonana fa ny osy anankiray dia vonoana osy anankiray io atao filokana zany hoe atao pilofasy zany hoe izy amreto ny an'Andriamanitra dia hoe rehefa vita zay filokana zay pilofasy zay dia le any an'Andriamanitra dia alatsadra fa le an'ny azazela kosa dia zao le ondry anankiray zany mametraka ny tanany eo amin'ny osy le osy zany ny mpisorona be dia alefa le osy ho any an-tany efitra dia misy olona anankiray voatokana hitondra n'iny osy iny any an-tany efitra any dia rehefa avy mitondra n'iny osy iny any an-tany efitra any io ranga io dia tsy mahazo miditra avy hatrany anatin'ny fiangonana fa mijanona eny ivelany izy aloha mandra-parivan'ny andro dia rehefa arivany andro vao madio izy zay izy vao mahazo miditra anatin'ny fiangonana zany hoe ny ozy ny fahotan'ny zanak'Israely rehetra zany mafindra atao anatin'le osy dia ve le osy nalefa tany an-tany efitra dia ny an-tany efitra misy anarana fanaratsy atao hoe azazela dia izy no tompon'io fanatitra io pasteur fanampiako an'izay rehetra izay moa zany pasteur Alvarez dia misy andreo karazana osy anakiroa reto koa amin'ny Levitikos toko fahinana ambe folo dia voalazan'ny teny soratra masina araka ny vaky-teny izay efa nentina tamin'ny omaly dia alain'ny mpisorona be izy io dia mametraka ny tanana anakiroa eo ambonin'ny osy io i Arona dia ilay osy voafaroa zany dia rehefa mametraka ny tanany eo ambonin'ny osy io izy dia miaiky ny fahotaniny zanak'Israely rehetrarehetra dia mandefa an'io any amin'ny tany efitra dia le osy ny azazela io le azazela moa araka ny dika teny eo ambany io dia hoe anarana fanaratsy raha tsorona zany izy io dia karazana délivrance izy io zany hoe amin'ny alalan'ny osy ny azazela io no anarinany karazana fanaratsy rehetrarehetra zay mamatotra ny olona
sy ny herin'ny ota rehetrarehetra zay mahazo ny olona dia mandraka ankehitriny aza moa rehefa manao délivrance ny akamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra dia hoe mandeha any amin'ny tany hay tsy any amin'ny tany efitra tsy misy olona any fa tsy dia fomba fiteny loatra moa izy iny satria manjary lasa misy olona mandeha any indraindray dia manjary lany ny bibidia sy ny dalo any izy raha voataony hoe any amin'ny tany efitra fa tonga dia alefa any amin'ny elo ohatrany izy satria sahazazy ny amin'ny toerana tahaka an'izay dia ohatrany hoe karazana délivrance zany le osiny azazela tamin'izany fotoana zany tamin'izany tsy mbola tsisy an'le hoe roana amin'ny anaran'i Jesosy nino ty izy ny démonie fa amin'ny alalan'ny osiny azazela io no androahana zay karazana fanahy ratsy reo fanahana démonie rehetrarehetra zay namatotra an'ireo zanak'Israely reo zay le osy faharoa fa le osy voalohany ray zany dia araka le teninao teo hoe vonoana izy io dia atao fanatitra noho ny ota ozy ny tenin'Andriamanitra dia amin'io no angatahany iarona ny famelan-keloka ho azy sy ho an'ny ankonany sy ho an'ny altara sy ho an'ilay tranon'Andriamanitra mihitsy zany hoe ny olona rehetrarehetra zany dia mahazo famelan-keloka amin'ny alalan'izy io zany io ndray dia sary anankiray maneho lay famonjena nataon'i Jesosy Kristy Tompo Jesosy Kristy Tompo ilay zanak'Orin'Andriamanitra manasitrany fahotany zao tontolo zao nitondra ny helokontsika nitondra ny fahotantsika ary averimberina foana lay filazantsara ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany 20 hoe tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volamena sy ny volafotsy no nanavotanantsika tamin'ny fitondrantena zay nolovaintsika tamin'ny entondrazana fa ny rano Kristy Jesosy zay tsy misy kilema sady tsy misy pentipentina no nanafanantsika tsiraray avy ka sary maneho an'ilay filazantsara daholy zany rehetrarehetra zany pasteur Alvarez reo zavatra reo moa zany amin'izao fotoana zao dia tena tsy sarotsony no asehony fa hita maso mihitsy lay zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy Tompo zay mbola mikorina foana le raha hatramin'izao mbola manakely le raha mbola tsy mainy ary niza mangataka an'io rahan'i Jesosy io dia zavatra mahagaga pasteur raha ohatra zao misy olona atao anatin'ny tokantrano ato ka manana andreny le fieritreretana maloto fieritreretana ratsy ohatrany hoe misy eritreritra maloto ty mandreny ty fandarany ty anao dia ohatrany hoe misy toetsaina manohitra zany foana na ty anaiky azy misy eritreritra manohitra an'Andriamanitra na miteny ratsy mihitsy ao anatinao dia manomboany mivavaka dia angatao ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo fa ny rahan'i Kristy io zy ny boky Hebreo dia manadio ohatrany amin'ny fieritreretana rehetrarehetra any rehefa alainao zany io rahan'i Jesosy Kristy Tompo ary ho antsika reny le hoe marary sanatria marary ny aretina sida ianao na misy diabeta na misy tension na tsentsina ny lalan-dranao na misy calcul rénal ianao na sanatria misy insuffisance rénale reny na misy zavatra tsy normal ny anatin'ny tova ny anatinao any na marary fo ianao amin'izao fotoana zao dia manomboany manao an'ity karazana ohatrany hoe teny-pinonana ty confession de foi ty hoe ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo dia raisiko io anadio ikorinany anatin'ny lalan-drahako ikorinany anatin'ny foko ikorinany anatin'ny vo ikorinany anatin'ny tova sy ny système rehetra ny anatin'ny vatako dia averimberery zao amin'ny teny zany fa ho hitanao mikasiky ny fanasitranana tena omen'Andriamanitra anao ny amin'izany herin'ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo zany zay le izy pasteur Alvarez dia faharoa manaraka zany raha tsapanao fa voafatotra ianao voafatotry ny fanahy ratsy ohatra tsy dia mahita tory loatra ianao amin'ny alina fa iny voamikipo ny masonao dia manofo mahita faty ianao na manofo bibilava ianao na misy zavatra ohatran'ny manao olona manalokaloka anao olona mainty be manalokaloka anao zany na tsy haiko misy zavatra tsy normal ao amin'ny ilakibonao ao na ty amin'ny tratranao aty na ao anatin'ny fonao ao dia manomboany manaova tahaka ny arona mandroka ny asana devoly manao délivrance amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo satria ty amin'ny andron'ny testamenta vaovao dia nomeny Jesosy fahefantsika araka ny filazantsara ny Matteo 10:15 hoe avoay ny démonie efa nazo maimai-pona ianao dia mizara maimai-pona iny rehefa nomeko fahefana ianao anitsaka menarana sy maniko sy ny rehetra nanany fahabalo ka tsisy hampaninina anao zany hoe lay fahefana zany pasteur dia nafindra an'Andriamanitra ty amintsika ary rehefa manonona ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia io anaran'i Jesosy io mampirodana an'ireo karazana fahavalo rehetrarehetra lay fanahy ratsy zay taminga ny azazela mbola manakery hatramin'izao vanim-potoana zao mbola miasa hatramin'izao vanim-potoana zao rehefa roatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia sady mandositra any amin'ny elo izy no mandositra any amin'ny lavaka tsy hitanonoa no mandositra any amin'ny tany efitra tahaka n'ity osiny azazela ty ao hoe zay pasteur Alvarez ohatraohatran'izay zany le fampitinana an'ilay Levitikosy toko fahenina mifolo itsika moa dia mametraka foana ny hoe ny aretina tompoko azo avy amina fampisaviana ny aretina avy amin'ny fanompo-tsampy reny le aretina ohatrany be ekipo tampoka misy ny atao hoe oma miadana fa misy aretina mitombo miadana
le oma miadana de le cancer fa fantatsika fa misy ndray aretina mitombo miadana ohatrany hoe miangeza ho azy io tombony io miavoto de misy ndray mikibony sanatria miangeza aretina fa tsy zazakely ny ao anatiny reny zany tena asana devoly ary reny tena délivrance amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no manafaka an'ireny pasteur reny le hoe tsy fahita tory hoe misy karazan'olona matory amin'ny sivy de taitra amin'ny sivy sasany de matory amin'ny 12 de taitra amin'ny 12 sasany de matory amin'ny ray de amin'ny ray sefany de mataitra de tsy mahita tory mandraparay ny andro nefa miontam-bola miondana fahefana de reny zany tena miteny aminao délivrance ny mahafaka an'ireny satria de ambarantsika foana ny hoe ny kodoronao ny kodoro éponge anao de azonao afarana Belgique azonao afarana any amin'ny Royaume-Uni azonao mahafaka metsena any Chine ianao fa ny torimaso tsy azonao afarana any tsy azonao afarana any amin'ny kely maso reo ny torimasonao hoe ndianavatra torimaso avy any ianao fa tsy ny torimaso tompoko de avy any amin'Andriamanitra ary ny olona anankiray rehefa lazony tsy ampy torimaso de misy aretina mikika mivatan'izany olona zany azonao atao no hoe mividy famataranandro fa tsy manana tsy afaka mividy fotoana ianao na de ray segondra montsy aza mba hampitombonao ny andro iainanao zany tsara mariana tsara afaka ny manam-bola ianao fa tsy afaka mividy fiadanana tsy afaka mividy fahasambarana afaka mividy zay tianao hoaniny ianao fa tsy afaka mividy fanasitranana hoan'ny vavoninao tsy afaka mividy fahazotokomana ianao fa avy amin'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany pasteur Alvarez ary zay ny antony ty levitiko toko fahinana ambin'ny folo ty zay sary anankiray maneo tamin'ny andron'izany tamin'izany fotoana zany zany de sary anankiroa laseho an'ny iarona teo de le ondry anankiray fitondrana ny fahotana lay osy anankiray fitondrana fahotana ary le osy faharoa de délivrance izy io pasteur délivrance tena mandrakandroa zany délivrance satria misy olona moa ndray miteny manao hoe ny anareo koa de délivrance foana tena marina zany tompoko marina zany satria zao mandra-pahafoana ny tany sy ny lanitra de misy devoly foana eto ambonin'ity tany ty mandra-pahamatora anazy any amin'ny afo farisolo fara de misy devoly foana eto ambonin'ny tany midikan'izany misaotra an'Andriamanitra za fa misy mamoaka misy mandroaka azy mbola manao ny ataony ihany izy ka mainka ave fa tsisy mandroaka de zany eny mahatonga ny olona tena hoe afatro ny devoly gejainy satana amin'ny zavatra rehetrarehetra izany fanapozay koa pasteur de ohatr'oatra zao izy hoe am'izao vanim-potoana iainantsika zao tena ilana ny délivrance pasteur ary tsy feno ny filazantsara raha tsisy délivrance satria ny fahazarany ratsy mamatotra ny olona matetika pasteur miainga amin'ny fahazaran-dratsy le zavatra ary rehefa fahazaran-dratsy izy aveo dia tonga le fanaratsy aveo mamatotra le olona ohatra hoe misy karazan'ny olona zany manana fahazaran-dratsy izy ohatra hoe miady aman'olona foana de lasa misy fanaratsy zany tonga anatin'le olona mampiady azy aman'olona misy karazan'ny olona zao lasa manana fahazaran-dratsy izy amin'ny toetra ratsy de lasa misy fanahy zany tonga rehefa aveo mitondra an'izay manamafy an'izay fahazaran-dratsy zay zany hoe misy fanahy ratsy zany mamatotra le olona mitoetra ratsiny lasa fatoran'le fanahy ratsy amin'le toetra ratsiny zany le olona de tsy ampy zany tsy ampy fa tsy feno ny filazantsara raha tsisy délivrance pasteur satria Jesosy ane name fahifanam-pianatra roa amin'ny fitopolo lahy zao mivolazany teny Jesosy hoe aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy fa mifaly ianareo satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo satria ireo mpianatra reo de nijoro vavolombelona tamin'i Jesosy manao hoe tompo na de ny démonie aza de manaiky anay teo aloha teo reo ty mpianatra reo rehefa nandroaka démonie pasteur rehefa nandroaka devoly misy karazany olona ohatra tratra ny andro be ny an-dalana eny tonga de mitsipaka ho azy ny an-dalana eny ndroany mpianatra izy tamin'ny voalohany tsy afaka fa rehefa tataorina meny Jesosy fahefana mpianatra hoe meko fahefana nareo anitsaka mainko semena rany ary andresy ny hery rehetra nana amin'ny fahavalo de rehefa nampiasain'ny mpianatra zay fahefana zay zay tato amin'ny arona izy tamin'izany fotoana zany hoe iarona rery nanana zay fahefana anao délivrance ny olona zay fa amin'izao fotoana zao kosa de mpianatra ny tompo reo olona zay nanolo tena ho an'i Jesosy de nomeny Jesosy zany fahefana zany andresy ny démonie andresy ny herin'ny fahavalo rehetra ka le devoly pasteur tsy vitany hoe toetra ratsy sy fomba ratsy sy hoe fampitena ara-panambadiana ihany be de be ny tokantran'olona misaraka ny amin'ny alalan'ny fanahy ratsy amin'ny alalan'ny famosaviana misy fanahy iran'olona de misaraka mivady korotana ny tokantrano rava le tokantrano satria inona misy fanahy ratsy ny asa tao tsy zany ihany fa atramin'ireny aretina nyteneninao teo reny misy karazana aretina de tena devoly mihitsy mitondra an'ireny aretina reny ohatra hoe marary an-tolo lava sy ny maro samihafa tsy mety miteraka momba tsy mety miteraka firy-taona nefa jerena amin'ny dokotera normal tsara ny fahasalamanao nefa ianao tsy mety miteraka na hoe misy aretina tsy fantatra hoe misy aretina tsy pazo ny olona zany mazo anao ohatra ny fanipanina mitondra fiara anao de fanipanina ianao mipetraka ohatrany anao tsy fanina fa mitondra fiara anao fanina rehefa mandeha fiara ianao de tsy fanina fa rehefa mitondra an'le fiara anao de ohatrany fanina zany jambena amin'ny masonao de henonao mihitsy hoe misy asana devoly misy fanahy ratsy ohatra ianao matory amin'ny alina
ianao anatin'ny toromasonao hoe tsy milamina mihitsy tsisy fiadanana tsisy fahasambarana mihitsy fa nofo ratsy mahatsiravina no hitanao anatin'ny nofonao mampatahotra mampivarahontsana zany de devoly fanahy ratsy daholo zany ary izay no omen'ny tompo atsika am'izao fotoana zao hoe omen'andriamanitra fahefana tsika fahasoavana hoe androakan'ireo asana devoly reo tsy feno ny filazantsara raha tsisy délivrance ary misaotra an'andriamanitra am'izao fotoana zao omeny fahefana ny mpanompon'andriamanitra ary misy karazana fiangonana ary irarina ny fiangonana rehetra mihitsy pasteur mba anao délivrance satria dehibe raha ohatsy atao délivrance ny le olona pasteur de zao lasa mikorotana le fiangonana lasa tsy mety mandroso le fiangonana miamena isan'ny olona anatin'ny fiangonana mbola asana devoly ihany zany ary zay ny ilana de asana délivrance iarona teto pasteur dia nanao délivrance fao be ny fiangonana Israely ary tao ambadika io dia nisy mo fitahina sy fahasoavana ny toetrany pasteur marina zay pasteur Alvarez tsy misy afa-tsy arona no nanana fahefana nandroka ny Azazela tamin'izany fotoana zany miaraka tamin'ilay fanahy ratsy rehetrarehetra izy rery ihany fa taty amin'ny andron'ny filazantsara de misaotra an'Andriamanitra ianao fa nadia malagasy azy de ozy ny tenin'i Jesosy Kristy tompo mihitsy melohan'ny akarana any an-danitra de nanome fahefana izy manao hoe izao famantarana izao sy no anaraka an'izay mino ny voalohany indrindreo de androka démonie amin'ny anarako ary ny farany fadimy de ozy izy manao hoe hametra tanana amin'ny marary izy dia hositrana ireny hametra tanana amin'ny marary zany hoe hametra tanana amin'ilay olona misy an'ilay aretina na sanatria misy an'ilay fanahy ratsy tahaka le osiny Azazela io de niza zany mino tsy olona spécial io soro eo anatin'ny sainao mihitsy ny hoe fanomezam-pahasoavan'ny fiangonana anankiray io na mpanompon'Andriamanitra anankiray fa famantarana anaraka izay mino ka raha voaresahana ny olona anankiray hoe pino ny anarany ho aizy nareo no mivavaka pino aizy nareo de tokony anaraka anao zay famantarana zay fa raha vao tsisy famantarana anaraka an'izay mino ao aminao ao zany ka tsy maroka démonie anao de mbola tsy pino anao zay ny dikan'izay fa hafahafa be ka zany ny tena ilaina fantarantsika izany zavatra rehetrarehetra zany zay ngamba pasteur Alvarez ny famotinana ny levitikosy toko fa 9 iny nefa ohatrany efa lava be any zay fa idirantsika ny toko fa 7 mizara roa ny zavatra resahantsika eto amin'ity toko fa 7 ty dia ny voalohany aloha zany ny zavatra resahany eto de hoe averiko vakiny amin'ny andinin'ny fahatelo na iza amin'ny taranak'Israely no mamonombona zanak'ondro na osy na eo an-toby na ny ivelan'ny toby ka tsy mitondra azy eo anolohan'ny varavaranitra n'ilay feona na naterana azy ho fanatitra ho an'i Jehovah eo anolohan'ny tabernakelyn'i Jehovah de omeloka noho ny ra nalatsany zany olona zany ka ho fongorana tsy eo amin'ny firenena izy mba ho entiny zanak'Israely ho an'i Jehovah eo anolohan'ny varavaranitra n'ilay feonana ho ampisorona ny zavatra ho vonoiny fanatitra izay famonony tany antsaha ary dia tery ny fanatom-pihavanana ho an'i Jehovah izany zany hoe tamin'izany vanim-potoana zany rehefa le manao an'ilay fanatitra zany dia tsy maintsy eo anoloany ny varavaranitra n'ilay feonana ozy izy novolazan'ny tenin'Andriamanitra tsy iverenantsika tsony moa ny hoe firafitra io taberna kely io sy ty tranon'ilay feonana ty fefa nazavaintsika foana zany zavatra zany zany hoe ny lesona tianotsoahana fotsiny de hoe mbola mizara roa koa zay resaka fanatitra zay ohatra rehefa manao fanatitra tena fanatitra arabaky teny ianao raha le hoe rakitra ataontsika ireny de tsara foana zany tena ara-baiboly mihitsy ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy tsara no miseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatreloko zany hoe rehefa tonga any am-piangonana ianao de tsara foana manao fanatitra any am-piangonana ny fanaovana azy ny fanatitra zany ny fanatitra de tsy zarazaraina ho an'ny olona kamboty tsy zarazaraina ho amin'ny mpitondra tena tsy zarazaraina ho an'izay pasteur fanena aminao ny an-dalana eny hoe misy rakitra kely ty fa adiniko na misy fanatitra kely ty adiniko fa raha ny baiboly nyjerena zany pasteur de aiza ny anaovana azy ozy amin'ny tranon'ilay feona amin'ny tranon'ilay feona zany hoe any am-piangonana ny fanaovana azy zay reo tsara ny aty amin'ny andron'ny testamenta vaovao fa na de Jesosy Kristy tompo tamin'ny andron'i Jesosy de nisy an'izay rehefa nijoro tao amin'ny tempolo Jesosy Kristy de mandeha ny olona manatitra fanatitra ary zay no nahitany an'ilay vehivavy anankiray zay manano tena lay manano tena tsy de nandoha be tsy de nany zavatra betsaka loatra izy fa ny fananany ray manontolo nefa no natao ny fanatitra tamin'izay fotoana zay nakila aza le izy de ozy ny tompo manao hoe ny olona rehetrarehetra nanao ny fanatitra teto de araky ny habe ny fananany fa ity vehivavy ty kosa de nararirary anazy mihitsy no natao ny fanatitra de nakasitrahany Jesosy tompo izy tamin'izay fotoana zay zany hoe na de aty amin'ny andron'ny testamenta vaovao aza zany ny toerana fanatanterahana ny fanatitra dia ao anatin'ny fiangonana foana
na ao amin'ny toeram-pivavahana foana no anaterana zay fanatitra zay a fa tsy hoe misy mpanompon'andriamanitra mandalo eny an-tsena eny a de hoe ty fanatitra fa tsy tonga any am-piangonana tsy zay mihitsy le izy ny hevitra anankiray faharoa finosina le izy zany pasteur Alvarez le hoe fanatitra de le tenatsika ty mihitsy ny fanatitra ity tenatsika ty mihitsy ny fanatitra inona moa dikan'izay ozony tenan'andriamanitra hoe atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra fanompimpivavahana na fanompom-panahy mety ataonareo izy zany de ny dikan'izay zany lay tenako lay fanatitra de tokony ho any am-piangonana foana ozy izy ny apôstôly Paoly any amin'ny bokon'ny Hébreo any manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany zay aza mahafoy ny fiarahantsika miangona na fiarahantsika mivavaka tahaka ny fanaon'ny sasany zany hoe tokony ho any anatin'ny mahampino anao na mahampanompon'andriamanitra anao na mamambre anao anatin'ny lanitra anao anatin'ny toeram-pivavahana anankiray de tokony ho hitany anatin'ny trano fivavahana foana zany a ianao zany zay ny tena zavatra angeza be pasteur fa raha ny mpino na ny mpanompon'andriamanitra anankiray ohatra hoe sabata ohatra le fivavahana ka manomboka manapatapaka sabata foana io ka tsy hitanao tsony de ny fifarana io a tsy namana tsony io tsy namana tsony io de ohatra zay raha ohatra hoe mivavaka amin'ny alady indray le fivavahana leo ka manomboka tsy hitanao mivavaka matetitetika io dia tena zany lazantsika zany hoe manomboka tsy ho namana io satria misy hery misitona azy fa raha ny marina zany ny fanatitra de tokony ao amin'ny tranon'andriamanitra ao foana no misy ny fiaraha-mivavaka ary tokony ho hita ao foana lay mpanompon'andriamanitra zany zany eny na hatramin'ny andron'ny namorona an'izao tontolo zao de Jehovah-andriamanitra ray ne mpanao fanompom-pivavahana tao amin'ny Saedeny Adama sy Eva no ondrikely ny tao kanefa ny nampalahelo de ty nisy vanim-potoana tsy hitany naleandro zareo tsy hitany naleandro zareo Andriamanitra rery ny teo fa zareo a tsy hitany nalehany de hoe fananinina ary izy ny tsy hita tao amin'ilay fotoana izy ty nanota ry zareo ninanany le voankazo voarara de nandositra an'Andriamanitra izy ka reny olona zany a na ianao zay manomboka ohatrany mitsotsoko an'Andriamanitra tsy tia miaino tenin'Andriamanitra marina tsy tia toro teny marina sy fahamasinana na fahamarinana manomboka mitsotsoko ianao manomboka mitsotsoko ianao de mangidy tsofina any amin'ny fahamarinana tenin'Andriamanitra de tadio fa evo amin'ny tsy ao amin'ny couloiran'ny fiainana mandrakizay tsony lalana misy anao fa tedaviny devolo overezina any amin'ny fiainana any amin'ny fahaverezana mandrakizay ianao fa ny marina zany de hoe tokony ho fanatitra velona eo anatin'Andriamanitra foana lay mpanompon'Andriamanitra tsy mitombona zany le teny hoe mivavao anay mpanota tsy mitombona le izy tsika de mivavaka amin'ny mpanota foana isanandro fa izao ny mpanota kosa de manolo tena ho an'Andriamanitra satria tsy avy antsony marina de sosy fa mpanota hibebaka manolo teny ianao tonga avy any anatin'ny trano fiangonana fa tsy hoe isanandro anao hiteny amin'iny lalana eny an-dalambe de mbavahana ray ho anay mpanota de atonga ny tamin'ny 1998 ny mbavahana mpanota efa 2018 zao efa 20 taona lasa mbola mbavao anay mpanota fa efa tokony olom-baovao le olona am'izay fotoana zay pasteur Alvarez zay ny anankiray zay de ny zavatra finosiny izy ihany ko zany ohatra hoe tamin'ny andron'ny testamenta taloha Adama sy Eva andresako teo de jero tsara koa ty amin'ny andron'ny testamenta vaovao fa zany eny natonga ny Jodasy hitanao Jodasy namady ko tsy niarany voro matetika tamin'ny mpianatra nanadiny ny fiaraha-miangona ka rehefa nanadiny ny fiaraha-miangona de tonga mpamadika izy nefa rany tonga mpamadika nefa rany de ireny olona rehetrarehetra na mpiara-miasa na mpiandraikitra ao anatin'ny trano fivavahana na fiangonana manomboka tsy mety mandray fanasan'ny tompo ohatra hoe za tena manana zay fanamariana zay mihitsy amin'ny fiangonana misy an'ny tena pasteur hoe ireo mpanompon'Andriamanitra na pasteur na dekona no olona ka marisarisy amin'ny fiarahana mandray fanasan'ny tompo de miteny aminao zany na oela tsy ho tavela ao anatin'ny fiangonana io tsy ho namanao io tsy ho namany de efa amboarin'Andriamanitra zany toeponao ty tsy ho namany ty olona ty olona tsy mety mandray fanasan'ny tompo miaraka aminao ty satria raha ny marina de izao tokony ho ray latabatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona rehetra sao de misy tsitropelo belohan'ny dirantsika faranzavana manaraka mazava de mazava zay pasteur hoe mila tokoa ny olona araka ny tenao fa zay fanolorantena zay ny fanolorantena de davin'Andriamanitra pasteur tsy mba hoe de fanolorantena-pahany tsy fanolorantena-pahany hoe indraindray ianao miaraka mivavaka ianao dia vavaka aby mihitsy ianao ary tena manolo tena ho an'Andriamanitra makany am-piangonana fa rehefa miaraka mpanota ianao dia miova lasa mpanota ihany koa any ambadimbadiky any manana fiainana anankiroa zany pasteur ka le fanolorantena de davin'Andriamanitra pasteur rehefa hoe anolo tena ho an'ny tompo ianao dia le osy ray manontolo mihitsy no hoentina amin'ny alitara rehefa manolo tena ho an'ny tenanao zany ianao fonao sy ny fananao de zao aoka tena ho an'Andriamanitra zato isanjato tsy 99% pasteur hoe misy apahany kely anankiray mba iarahanao amin'ny namanao toetra ratsy any ambadimbadiky any miafina tsy mety afonao mihitsy io toetra ratsonao io tsy mety ajanao mihitsy toetra ratsonao io fa ohatra fikirinao hatrany fazaran-dratsy kely anankiray io any amin'ny miafina any amin'ny mangingina any ny zavatra takin'ny tompo pasteur araka ny teninao teo de hoe rehefa manolo tena de tena manolo tena feno
rehefa hoe anaraka an'andriamanitra dia zay tenenin'andriamanitra dia arahana araka ny tenin'andriamanitra ny bokyny apokalipsy any manao hoe zay masina dia aoka masina zay marina dia aoka marina trany fa zay ratsy dia aoka mbola ratsy any raha ohatra zany tsika kristianina zanak'andriamanitra mpanompon'andriamanitra manana toetra tsy de mazava loatra ianao fa ohatrany marina tsy marina zany ianao eo anelanelany eo zany ianao ohatrany atao hoe kristianina tsy kristianina atao hoe tsy mivavaka ohatra mivavaka ihany atao hoe mivavaka nefa ohatrany jerena tsy tena mivavaka loatra ohatrany eo ihany ianao de manapa-hevitra ianao am'izao fotoana zao hoe manaova dingana tena mirosolalina satria raha eo anelanelany ianao sady tsy kristianina tena tsy kristianina tsy tena mpanota be ianao fa eo ampivoany eo ianao de zao misafidiana lalana ray na anao ratsy na tena hanompo an'andriamanitra nefa andriamanitra miteny manao hoe misafidie fiainana mba ho velona ianao mifanompona an'andriamanitra no aoka oloalarana aoka hanapa-kevitra mihitsy anao tena irosolalina pasteur ya ohatran'izay moa le izy pasteur Alvarez amaranantsika azy a de le tapany faharoa am'le vaky teny teo hoe raha tsorona le izy de hoe aza mihinana raha ary ny 9 de izy hoe ary na iza amin'ny taranak'Israely na amin'ny vahiny eo aminareo no mihinan-draha ny tavako dia nandrina ny olona zay mihinan-draha ka ho fongorana tsy ho amin'ny firenena izy fa ny ain'ny nofo dia amin'ny raha ary nomeko anareo zany atao ambonin'ny altara no fanavotana ho an'ny anareo fa ny raha no manao fanavotana satria aina izany ko izany no nilazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza misy mihinan-draha ianareo na ny vahiny eo aminareo tsotra be le izy ny Genesis toko fasivy andininy fahefatra avakiko ele ne pasteur Genesis toko fasivy a de eo manomboka amy andininy fahefatra vakitsika izay tenin'andriamanitra zay Genesis toko fasivy a andininy fahefatra vakina amin'ny anaran'i Jesosy kanefa ny nofo zay mbola misy aina dia ny rany no aza haninareo fa ny ranareo kosa dia hadiniko satria ainareo zany ao amin'ny tanany mananaina rehetra no hanadinako azy zay jereo tsara nitsodrano an're noavaly mianaka ny tompo teo amin'io fotoana io de ozy izy manao hoe zava-manany any ametsikatsika rehetra ambonin'ny tany a de tsofin'andriamanitra rano ho an'ny olombelona rehetra fa saingy zao ny rany ihany no tsy azonareo hoanina satria ao amin'ny raha ny aina raha tsorona zany tao amin'ny testamenta taloha de tsy fihinana ny raha ary raha eto amin'ity Levitikos toko fafito amby folo ty zay filazany tsara velona ozy tsika de ozy andriamanitra hoe hanandrina mitavany zany olo hanandrina zany olo zany nitavako raha mihinana raha isika ato amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny asan'ny apôstôly 5 pasteur Alvarez de manomboka amin'ny andininy fahavalo amby roapolo asan'ny apôstôly toko fa 5 de manomboka amin'ny andininy fahavalo amby roapolo vavakiko eleny ndao vakitsika hatrany a asan'ny apôstôly toko fa 5 andininy fahavalo amby roapolo fa sitraky ny fanahy masiny sy zahay tsy ampitondra eta mavesatra anareo afa-tsy ho zavatra tsy maintsy hotandremana izao ihany dia ny fadinareo ny aina terina amin'ny sampy sy ny raha sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana raha mahatandro tena ifahajany ianareo dia ho soa veloma ianareo zay aty amin'ny amin'ny testamenta vaovao ndray a de mbola tafiditra ao anatin'le fady tena fady a fady ary ny fanahy masina mihitsy ny manao fanambarany ato manao soni manao soni ny fanahy masina hoe reto avy ny fady fijangajangana fanompo-tsampy tena fady ny razana mihitsy zany ny fanompo-tsampy fijangajangana zavatra kendaina ary ny raha tafiditra ao anatin'le zava-pady ihany ko zany ny raha pasteur tsy fihinana mihitsy ny raha tena natany amin'ny andron'ny Genesis na ato amin'ny boky ny lalàna na ty amin'ny testamenta vaovao tamin'ny fotoana io nyrotsaka be mihitsy ny fanahy masina tamin'ny aran'ny apôstôly fa ny fanahy masina mihitsy ny manao sony araka ny teninao teo hoe tsy fihinana ny raha ka itsika le manao saosisy raha reny zany tsy fihinana reny boudin le filaza azy le ngeda be ohatran'ireny tsy azo atao tompoko ny mihinana an'ireny tsy azo atao ny mihinana raha rehefa mamono akoho ianao na mamono vorotsiloza tsy hoe tatazana amin'ny vilia de araraka eo de asina vary masaka kely eo de andrahoana miaraka amin'ny rona-koho eo de rehefa masamasaka le izy de anany raha ohatran'ny fahintany an-tanàna moa de manao an'izany mato malala an'izany fa tsy fihinana mihitsy zany ny raha zany ny pasteur fa raha le tenin'ny soratra masina ny vakina teo de ozy izy manao hoe araraka amin'ny tany ny raha rehefa mamono akoho ianao zany na mamono omby a na mamono biby a hoanina de araraka tsara ny raha na rany iny io na rany iny io indrindra ny ran'olombelona
tsy azo atao no mandatsaka ny ran'olombelona, tsy azo atao no mbolo resantsika oriana kely eo no hoe mamono olona sy ny maro isan-karazany définition zany famonoana olona zany fa tsy azo atao zany, tena tsy azo atao zany, tsy azo atao zany zany hoe mamono olona zany. Fa eto moa zany tsika tsy de mbola miresaka zay fa le raha zany no tena resany eto hoe io raha io na rana inona na rana inona de tsy fihinana ozy Andriamanitra, tsy fihinana ozy ny fanahy masina io raha io zany pasteur Alvarez. Ka na izany izy ianao ato anatin'ny tokantrano tandremo fa fahotana mahafaty, tena fahotana mahafaty ary ambony lavitra noho ny fahotana rehetra mihitsy aza satria eto sy nasian'Andriamanitra hoe zao fa ozy izy tonga de izy manao hoe nitavako no anandrona azy dikan'izay zany tonga de hoe lasa mitsangako fahavalon'Andriamanitra fotsiny tsotro zao de Andriamanitra mihitsy tonga de miady am'le olona de ny fanahy masina koa ry mbola miteny fa fady io, tena fady io. Ka zavatra rehefa tenenin'Andriamanitra hoe fady sy tsy fihinana zany de tsy matiantoko ianao raha ohatra tsy mihinana raha. Inona moa ny fatiantoko raha tsy mihinana raha? Inona zao ny tombony? De inona ny fatiantoko? Fa hena hoanina de trondro hoanina de milamina tsara ianao, akoho hoanina, ny nofo ny hoanina, ny normal tsara io pasteur fa tsy de tokony ho adefitra be zany zavatra zany fa misy ihany moa ny olona te adefitra nefa araha baiboly izy de faranantsika ny lesona aloha androany pasteur mamaraparana mamaraparantsika izy pasteur ny tompony teto milaza manao hoe fady le raha zany, fady izy tsy miteny hoe maloto fa ozy izy hoe fady. Misy zavatra mahasamihafa azy kely any zay, zavatra maloto moa zany ohatra hoe zavatra loto kely fotsiny no milatsaka ao anatina toerana anankiray. Ny obolana te malagasy ary de milaza zany ny fandio ray sina izy tsy malemy fandoto ray tandroko. Ohatra misy loto kely zany ao anatin'ny rano ray barika be misy loto kely tafiditra de miara maloto daholo le rano ray manontolo zay na te maloto. Ohatra ianao zao misy santivavy ohatra mihinana laoka ianao de manana volia doka manokana de misy lalitra vany tsy fantatra hoe avaizy ny lalitra iny anao mission avaizy tonga de latsaka tonga de ao anatin'ny volianao tonga de maloto daholo le sakafo ray vilia iny satria tsy fantatra hoe lalitra avaizy iny na avaiza maloto inona le lalitra fa tsy taka zay ny raha ndray de fady pasteur fa tsy maloto ndray izy. Ohatra zany ianao misendra tafy ho any antranony olona ianao ka le olona tsy malala hoe tsy fihinana ny raha de misy sendra misy raha le rona koa hoaninao de zao asolo fotsiny le raha de hoaniny le rony avy eo satria tsy maloto zany le raha fa fady fotsiny zany le izy hoe tsy azo hoanina mihitsy hoe tsy mandoto zany le izy fa fady zany hoe tsy maloto zany le raha fa tsy azo hoanina mihitsy noho zany aleo zany zay araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe tsy misy afa-tsy mankatombo baiboly ihany pasteur hoe ianao ve de sahanao ny fanandrana amin'Andriamanitra raha mihinana raha ianao sahanao ve zany nefa ianao kristianina aloha arahana ny baiboly am'izay ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Jehovah ny mpiandry tsy hanan-java-mahory. Ny olona zay manaraka ny tenin'Andriamanitra pasteur dia tsy manan-java-mahory fa ny olona zay tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra zany de tsy mpiandry Andriamanitra zany tsy mpiandry anao hoe Jehovah zany tsy mpiandry anao de nitony hoe misy zavatra mahory anao be de be ka rehefa manaraka ny tenin'Andriamanitra ianao de manaiky mandrasan'Andriamanitra. Zay te farambaram-parana ivavaka tsika pasteur mba ivavaka atsika am'izao fotoana zao raha io zava-dehibe ao anay tokoa ny mianatra ny teninao ary mitondra fiadanana ao aty anatinay, mitondra fitsarana, mitondra fahasalamana ho an'ny nofonay, ho an'ny sainay, ho an'ny ara-panahinay ny teninao. Ny teninao dia mampatanjaka ny sainay, manavao ny sainay. Ny teninao dia hiero anay amin'ny ara-nofo, mampatanjaka ny nofonay, mahatonga anay ho amin'ny forme sy ho salama tsara ary amin'ny alina dia mahita toro tsara. Ny fiainana dia mandeha tsara rehefa miaraka aminao na dia misy olana aza tompo indraindray na dia misy raha sakatsakana indraindray dia zao rehefa mandeha araka ny teninao zay dia mpandresy mandrakariva. Androany tompo dia mivavaka manokana mandreto ora lasy anabavy zay manaraka nyity fandarana ity mety misy amin'izy ireo anatin'ny olana be am'izao fotoana zao ao anatina tebiteby tahotra fanahina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo roako ny asana devoly ny hery-maizina ny fanaratsy manakorotana ny fiainan'ity olo ity miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy ny fanany Azazela sy ny ekipa andretra demonisy Lucifer miala amin'ny anaran'i Jesosy fanahy tsy mampahita tory fanahy mitondra aretina aretina sarotra sitranina na kansera mihina miadana na mitombo miadana miala amin'ny anaran'i Jesosy zany miala amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho afaka ianao tompo tahio manokana ty rahalahy ty na izao anabavy zao aoka ny fahasoavanao
aoka ho feno fahasoavana rotsaka amin'ity rahalahy ty aoka ho tahinao zao rahalahy zao tompo ho afanao amin'ny fahazaran-dratsy ho tonga olombavao sitrany zao rahalahy zao afaka zao rahalahy zao tahin'andriamanitra zao rahalahy zao misaotra fanahy masinao satria momba anay an-trany ianao miaraka aminay ianao a ny teninao dia fiainanao anay tahirizo tompo zany teny zany ho aty anatin'ny fonay mba tsy andalo fotsiny fa hitoetra aty anatin'ny fonay misaotra jesosy eo amen eny tompoko dia mifarany eo a ny fandarantsika azonao iantoka fa tsy hoe ny teny ny kabary fotsiny zay dia tsisy nenina azonao niraisina fitahina lehibe ho anao a ny fandrenesanao an'izany teny zany hoe ay ve misy zavatra ohatran'izany eo bokon'ny levitikosy toko fahenina amby folo sy ny toko favita amby folo mety tsy dia nahaliananao loatra izy ohatra amin'izay a fa dia mbola tsy ndriky foana hoe filazany tsara lehibe zay mitondra soa atsika ny fianarana zany bokon'ny levitikosy izany ho tahin'andriamanitra raha sitrapon'andriamanitra dia miditra ao anatin'ny levitikosy toko fahavalo amby folo indray tsika raha pitso veloma tompoka veloma tompoka